Menabe Antimena faritra rovana manana velarana hatrany amin'ny 2,701 hektara misandrahaka amina distrika roa dia Morondava sy Beloa Amorontsiribihina ato amin'ny faritra Menabe voafetra amin'ny avaratry ny Tsiribihina ao Anketrevo sy ny Loasany Mandroatsy sy Bevoay ao Atsinanana ary ny renirano Tanila sy ny réserve d'Andranomena any Atsimo ahitana faritra Morontsiraka sy Donkopasika any andrefan'izy io feno farihy kely sy renirano marivo ilay toerana tafiditra ao anatiny ny toerana mahaliana ao amin'ny alan'ny Kirindi izay nanomezana velarana ala 502,1 hektara ho tantanin'ny foibem-pirenena momba ny fandofanana, fandalinana ary fikarohana momba ny tontolo iainana sy ny ala na ny CNFRF, ny réserve spéciale ao Andranomena, ny refy 740 faingo 7 hektara, ny Aquamen, ny refy 720,703 hektara, ny tanin'ny De Olme 2,1 hektara, ny Grand Saline de Menabe 750,700 hektara ary ny Fida Saline 13,700 hektara. Menabe Antimena izay nahazo ny statut définitif zany natonga lasa ho ala rovana vaovao dia nanomboka tamin'ny taona 520. Tafiditra ao anatin'ny sokajy fahadimy paysage harmonie protégé zany hoe ny toerana iray erahan'ny vahoaka sy ny zavaboary miaina mirindra arovana io faritra io. Talohan'izay 520 zay efa nanana nadina ao anatin'ny faritra ho arovana tany amin'ny taona 720 io Menabe Antimena izay manana velarantany eo amin'ny 210,000 hektara eo ny io velarantany ao Menabe Antimena. Tombotsoa maro no azo avy amin'ny fisian'io faritra rovana raha tsy tenin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ireo loharano ao anatiny. Eo ihany koa ny fisian'ireo alaonko izay raha malala ny tombotsoa azo avy aminy toy ny fisintonana ny entona carbone, fiarovana ny nofotany amin'ny fikaon'ny riaka, ny fiantohana ny fiainan'ireo hazandrano samihafa, tsy adinoina ny firoborobon'ny fizahantany. Spécial Andramena dia ao anatiny koa ny forêt de Kirindi sy ny any lac Bedoa dia reny zany anisan'ny valan-javaboary tafiditra anatin'ny valan-javaboary lehibe Menabe Antimena. Ka raha ohatra hoe sokatsitsika manokana zao nireo ohatra hoe Allée du Baobab ao no faharoa zany eto amin'ny faritra Menabe mampitsidika indrindra. Dia fahatelo manaraka an'izay forêt de Kirindi. Afaka ataontsika tsara kosa nefa mizany Menabe Antimena satria mbola maro ireo biby afaka hitantsika ao ny habitat na hoe ireo toerana fisian'ny biby ao anatiny ao mbola afaka manome fahafa-po tsara atsika mpizahatany. Tombony ho an'ny faritra araka izany fananan'io faritra Menabe Antimena io koa rariny raha ho arovana. Etsy andaniny mifototra amin'izay fiarovana izay avokoa ny hetsika rehetra ataon'ireo tompon'andraikitra sy ireo mpitantana ny ala voajanahary. Misy ny ezaka efa natao toy ny fampafantarana ny loza teraky ny afo sy ny fanentanana ireo vondron'olona amin'ny ady amin'ny afo toy ireo natao tamin'ny fokotanin'ny Andranomandeha, Atsiagnaloky ary Tsitakabasia, commune Tsimafana ao amin'ny distrikan'ny Beloa Amorontsiribihina. Ny tena diany moa zany dia hoe ho fiarovana ny Menabe Antimena io indrindra amin'ny vesatra izay mahazo azy. Ny vesatra izay mahazo azy maro. Agnatin'izay ny fanapahala, agnatin'izay ny famoterana hazo anatiny ao, agnatin'izay ny afo. Fa ny tena bevata manapotika an'io zany dia ny afo. La banasia zany ny fahasimba dia ny raha voatsy ny afo zany ny tena mahapotika bebe ho azy ao. Ny olo firenena tsy mamono afo dia misy sazy manandika an'izay. Raha zay haitsika fa matetiky odiantsika fany dia ampidirinay le fanentanana hahaizany an'izay raha io satria hanomboka ho sarotiny zahay satria misy afo miretsy ao enareo zandefé ndroy nde rahanareo hoe roindroy
lasa ohatrany hoe le azany de fenatsangatsika losa igny zany ro arisitsika hamono an'le afo nefa le famonoana afo adiditsika fa ny azany de feu zany karazana olo nitsongaina avy aty aminareo nomena fahalalana nomena formation de regny azany de feu reny pitariky zay aloha tena marina mitariky reo satria nomenana fahalalana reo nomena formation reo satria misy fomba edina amin'ny afo ka tsy olo an-tanà ty hameny formation tsy ho araka zay fa mba mangalaky solitena de regny no atao hoe azany de feu pitariky reo satria laha misy tsiambokafo egny reo ro risirisikinareo ndrindre raha rovonjeonareo hoe tsy mety zay ary hosazina mafy mihitsy zany ny olo tsy mamono afo zay zay fanentanana apetraka zay raha tsy vaovao amitsika raha zay hoy zaho fa apetraka avao zay raha zay zany mba samby tonga saina ny pirenena rehetrarehetra raha vao misy zany hatera misy paiby mikasiky afo de tokony olo an-tanà iabiaby miegna amin'ny asany andavanandro mandeha mamono ny afo pitariky am'izay ny VOI mitariky ny azany de feu mitariky ny KMM fa satria regny karazana olo nanolo tena hanao asa mikasiky an'izay raha zay ary karazana misy tambikarama omena azy fa apetrako ny famonoana afo tsy misy tambikarama tsy hoe misy afo de hoe mahazo tambikarama zay mamono afo fa am'ma VOI azy ao am'ma azany de feu azy ro misy karazana solonandro amin'ny fanaovana patrouille sy amin'ny fanaovana fitsikirana agnabiala fa tsy amin'ny lerany mamono afo igny ro hisy tambikarama igny zany olo abiaby de manao asany sitrapo amin'ny famonoana afo alako ohatsy avao hoe raha misy may zao ny école tsy ny membre ny framany mamono afo amin'ny école io na ny mpampianatsy fa anisan'ny pitariky zay mamono responsable ao fa mifogon'olo ray manontolo ny tokony handroba ny afo amin'ny école io satria fanagnatsika io fanagna-pirenena io tsika iaby amin'ny tanà ty mahazo tombony amin'ny école io dikan'izay zany mamono ny afo io tsika raha vao may ohatsy sagnatsian'izay ny école ohatran'izay koa io ala io fanagnatsika io ala io fanagnatsika io tsika iabiaby mahazo tombotsoa amin'io lafa latsaka ora io tsy milatsaka amin'ny KMMFA na milatsaka amin'ny azany de feu reo ny ora fa tsika iabiaby mahazo tombotsoa baka amin'ny ala io dikan'izay laha misy faharovana mahazo an'io ala io ka misy paiby atao na misy atera misy de tokony tsika an-tanà iabiaby ro mamono azy ka tamin'ny heri tao le nasiaky loatsy resaky motso ty mba tsy iverenberenan'izay siaky amin'olo zay dia zao gn'anton'ny fanentanana io nary hoe ty fotony aloha tokony andraikitsy voalohany laha maio tsika ity fotony aloha ny tokony andraikitsy voalohany ary zay na hitondrany fanao gazety io moa tsy nivolan'ny fideliste io samy tompony andraikitsy atsika na izahay ao amin'ny faritra na ny fanamby indrindra isika ety amin'ny fotony zay nahazo fiofanana ny agent de feu ao ny KMMFA ao ny patrouilleur ka ifampiresadresaky an'izay hoe tsika androany inona ny andraikitsinay ao anivon'ny faritsy inona ny andraikitsy ny fanamby inona ny andraikitsy nareo ety amin'ny fotony zay fanomena fahefa nomena fitaova ry citerne ry efa heninay koa fa hoe tsy avy ara-potoana koa izao tracteur zany efa nanao soniana ka amahana an'izay olana zay satria izahay eny zany ambondava eny de mivory isaky ny alarobia antsoina hoe fasika fotsy mandinika nyty raha ty avao raha ty ny tsara hoe vitan'ny faritsy mena be fa tsamy vazaha zany tsy tokotany mandany vola be miaro am'ty ty ala ty indrindra ve tsika ary efa mahavandy zay miteny fa tsy maiky ny tany satria vokatsy ny fahampotehany ala tsy misy mola ka manentana zahay mba handraisatsika andraikitsy bebe kokoa avy aty fotony fa eo ihany koa zahay matondianay zay antenen'ny fideliste hay efa mipetraka ihany koa ny firaisan-kina eo amin'ireo vahoakeny fotony noho ireo fanentanana izay natao tany aloha sy ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fisiany ala koa mandray anjara feno amin'izay fiarovana ny ala voajanahary aomena be antomena izay ihany koa izy ireo manao ny fisafona sy ny aro afo ary ny fambolena zanakazo zay tato zany a
tagnatin'ny nanaovanay ny asa ty ngamba 3 taogna zay mahery voalohany navita 5 hectara fambolena zanakazo iry amin'ny plaque andrefari zay de namahana koa 12 hectara de 12 hectara ny fitambarany velo aby hatram'izao zany mbola voaharinay ny ala faharoa magnaraka an'izay niaraka zay amin'ny tale abelona tamin'ny 20 tafo mahatonga ny 50 tafo moa koa le agnatin'ny 50 ménage ka io olo zany tsy ponina isan'ny tokantrano tamin'izay fotoagna de tafara tato zay nisy 20 koa na vita eo amin'ny asa 8 ngamba fitambarany ngamba 7 8 20 hectare io na de zao tsika zao zany mandeha satria tagnatin'izay arakaraky ny zanakazo nambolena no afantarana an'izay jerenareo ngamba regny plaque soratra mena regny regny menamena amin'ny sisin-dala bakagny regny igny zany mafatotra arovanay jusque magnagny nataonay le raha zay zany no niatony mba hafantarany olo hoe mba tsy azo idirana io aly io volanay ke me mifariny vangany boatiny loko za misy miala baketo mahavita 12 km zay vitanay eto 15 km la aloha za vao mimpoly za mandeha marindray misy onzao vao avy eto zay aby zay gn'asanay eto zay fa ny tena azo antoko eto aloha de hoe kay mamafana ireo isan'andro na isaky roa andro telo andro na efatsandro aza de tsy maintsy misafoary hoe tena tsy fitsasandreo amin'ny zao ka zay zany mba tonga hoe mba azo nelazaina hoe mba misafoala hiany ane de kay memefanay na misy afopitsika zany fa manaitsy reo zay fa nisy lala roa zany natao raiky mandeha baketo magnasa lapelo de raiky baka antin'ny goudron ao magna antsatra efa zava-dehibe manko zay fa nagnatika an'izay parafeo zay zany anisan'ny fa efa niomana zay isany zavatra fa mahafinaritra Ny fanindry an-dalana tamin'ny fanentanana, ny fametrahana fotodrafitrasa sy fampitaovana nataon'ireo mpiara-mombonantoka hafa ahitana pompe sy ny be fitehirizan-drano sy ny maro hafa. Ka de deuxième ny forona teto tamin'ny voalohany moa tiany tia dia reo nanao an'izao hoe ho avy eto de deuxième de hamorona ho anareo ty resaky tantely de niraisiko an-tsirapo mareo de an-tranoko ato nipetrarandreo de zay voliana tsagnaliko de navitany pompe kely aloha nanomboky tamin'ny 2009 ary nagnamboatsy azy caritasy de marana ty izy efa misy roa volany ijanonany teto vokatsy ny marana ty vokatsy ny tsy fampiany ranon'ora koa aloha maty koa loha rano e. Misy toera roa zany eto aminay eto azo amboara rano fa tsy hainay tsy vitanay za tatsahaky laha mba misy teknisianina mijery azy angamba fa tsy lany rano ndre iro filitra angala amin'io amin'ireo raha plasy io ko zay zany mba angatahinay zay fijerevan'izay tany plasy zay hasia vovo bevata na barazy bevata fa io moramora amin'ny tracteur mitao rano io moramora aminay tanay eto mangalaka amin'ny barazy zany angatahanay ary tena rano an-dranobazaha mba angatahanay zay misy le directeur indrindra fanao agnatiny ao ary misy tany amana hectara sasaky n'io tsara seraraka io tany io satria raha mba mifagnampy any barazy ato satria manao indroa zay asara zao varobe maty koa zao tanimbary io kanefa ny managna ny vonjeny ty barazy ty no magnetsy amin'io tany io mialatsigny anareo fa manondraka lasa manondro ka zay raha zay zany mba angatahanay satria fa manomboka mienany eo tsy misy ny tany nefa azo ambolena na de ataotsika hoe miakiny amin'ny herin'ny ay mijanona ny tany de voatery na ny tanoranay zany mety mivarigny amin'ny zavatra hafa fa laha reto kay fareto aloha miasa sy atao zao olo zay zany mba angatahanay fa amboarinareo barazy zao ndre za afokinao zay afaky mifagnaramaso hoe lambo misy atao zay na la atao zay misy mandeha afa atolotry resaka hoe ino mbo mandeha amin'aly igny arosy hoe za afokinao lambo misy zay lamba avitao raha zay